Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity fandara manokana entintsika mitinana ny lesona faha 11 lesona ho an'ny lehibe ity. Manasanao naraka izany hatramin'ny farany mialohan'izany anefa dia hivavaka Andriamanitra tsara an'izin-danitra mbola velom-pisaoranao izay fa mbola nomenao ny fanomezana tsara indrindra dia ny teninao izany ambaranao taminay nandritra ny herinandro ity. Lesona maro no azonay tao anatin'izany. Mangataka aminao izay mba tsy piaino azy ireny fotsiny ihany fa mba hitoetra ao aminay tokoa ny teninao, ahafahanay manova ny fomba famindranay araka ny tokony ho izy miaraka aminao. Ampio izay Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hanana fanetretena feno tokoa avy aminao ka ianao no angavianay hitantana ny fiainanay amin'ny fahafenona. Tonoina sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika moa dia manao hoe fahatokiana tanteraka ao amin'ny Kristy. Fahatokiana tanteraka ao amin'ny Kristy anitsenjery amin'ny Efesiana 4:9-7 manao hoe ary ianareo Tompo manaova toy izany aminy kosa ka tsaharo ny fandrahonana satria fantatrareo fa ny Tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy misy fizahan-tavan'olona aminy. Nandritra n'iny herinandro iny sika dia nianatra zavatra lehibe tokoa dia makasika ny fifandraisan'ny Tompony amin'ny andevo ary koa ahoana moa izany fomba fijery omeny Paoly azy ireo izay fomba fijery vaovao. Dia niresaka lafin-javatra roa lehibe dia ny firaisana eo anivon'ny taranaka amin'ny fandimby, torohevitra ho an'ny zanaka, ny torohevitra ho an'ny ray aman-dreny ary koa ny firaisana eo anivon'ny rafi-pitantanana dia ny torohevitra ho an'ny mpanompo ary torohevitra ho an'ny tompo. Raha ny firaisana ao anivon'ny taranaka amin'ny fandimby no nasehan-teny dia hitantsika amin'izany ireo torohevitra ho an'ny zanaka. Mety hanondro zanaka lahy na zavaka vavy ao amin'ny sokajin-taona samihafa tokoa ny teny hoe zanaka. Noho izany dia natao ho an'ireo rehetra izay manana ray aman-dreny mbola velona izany. Fa raha misaintsaina ny amin'ny fifandraisana eo amin'ny membra ny fiangonana manko Paoly dia azo inoana fa ao an-tsainy koa ireo zatovy sy ny tanora izay membra mavitrika izany ary mbola eo ambany fahefan'ny ray aman-dreny izay miankina amin'izy ireo. Na dia mitovy azy isika rehetra ao amin'ny Kristy, ny zatovy na ny tanora dia tsy afaka maneho tsy fanajana amin'ny ray aman-dreny fa tsy maintsy mankatoa azy araka ny voalaza ny dito 15 ary io fankatoavana io dia voafetra ny fankatoavany an'i Kristy sy ny ambiny amin'ny lalàna. Jery ihany koa isika ilay fankatoavana sy ilay torohevitra ho an'ny ray aman-dreny. Ny adidin'ny zanaka ankatoa dia mametraka ny ray aman-dreny amin'ny toerana izay mety hanararaotan'ny fahotana sy ny fahefany. Noho izany ny ray aman-dreny dia tsy maintsy mifenzy ny fahefany. Tsy tokony hanafitra ny zanany amin'ny fahasiahana izany izay hitarika azy amin'ny fahatezerana izy ireo. Tokony ho amin'ny Kristy mandrakariva ny fananarana sy ny fanitsiana ary ihany koa ny fampianarana. Ny tanjon'ny fahefan'ny ray aman-dreny manko dia nitarika ny zanany ho eo an-tongotry ny mpamonjy. Ohatr'izao manko ny amaritan'i Madame White azy manao hoe aoka ozy izy ho mahateo ty anareo ao tokantrano, fehezo ny teny rehetra izay mety hanetsika tezerana tsy masina. Tsika ny tenin'Andriamanitra na ny fahasahiana ny fampijaliana ataon'ny ray aman-dreny na ny tsy fankatoavana ny zanaka. Dia mananatra ny zanaka mandrakariva moa, mananatra ny zanaka ny apôstôly izy mba hakatony ray aman-dreny ao amin'ny Tompo hanampy sy hanaiky satria tena sarobidy tokoa ny fieritreretana fa ny tanora izay miady amin'ny ota, izay mino sy miandry ary miambina amin'ny fisehoan'i Kristy izay manaiky ny fahefan'ny ray aman-dreny sy tian'ny mpamonjy dia ho anisan'ireo tia ny fisehoany sy izay eo anaminy am-piadanana. Zava-dehibe tokoa izany. Ny tapany faharoa lehibe dia ilay firaisana eo anivon'ny rafi-pitantana ny jery isika sy ny resaka makapoka ny mpanompo sy ny tompo. Miteny ilazana azy kokoa amin'ny ankehitriny ny andevo na ilay olona miasa ao aminao izany. Ohatra ny ahoana moa ilay hoe andevo ao am-piangonana. Indrisy anefa fa nisy tao amin'ny fiangonana tamin'ny taonjato voalohany izany. Mifanohatra amin'izay lazain'i Paoly io toe-javatra io. Tsy misy tsono izy izany andevo na tsy andevo fa ray ihany areo rehefa mandray an'i Kristy Jesosy.
nahoana moa i Paoly no tsy nangataka tamin'ny tompo kristiana nanafaka ny mpanompony ny anandevo ihany koa mba hoe andositra ny tompo na ikomy aminy. Ny fiangonana manko dia tsy nantsoina hitondra fanavaozana eo amin'ny zava-misy ara-tsosialy tamin'izany fotoana izany fa ametraka ny fototra izay ampitsahatra miandalana n'izany toe-javatra izay tsy ara-drariny izany. Tsy safidy anefa ny fahanginana ary tsy maintsy harafitra indray eo amin'ny Kristy ny fifandraisan'ny tompo sy ny fifandraisan'ilay mpanompo. Dia ny torohevitra ho an'ny mpanompo izany dia izy hoe manekeny tomponareo amin'ny fahatahorana sy amin'ny fahatsoram-po tao amin'ny Kristy. Milaza koa izy fa tsy rehefa misy mijery ihany vao miasa fa aoka tena miasa tahaka ny mpanompon'ny Kristy. Fahatelo dia hoy izy hoe manompo an-tsitrapo toy ny an'ny tompo izy fa tsy ho an'ny olona, izany hoe tena volonté an'ilay olona izany tokony ho izay no hitantaratra. Ary fahataro izy fa tsy avy amin'ny olona fa avy amin'ny tompo no andraisanao valisoa, avy amin'ny tompo mpamonjy izany. Manompo tompo na lehibe eto tany isika eny amin'ireny asa izay ataontsika ireny, endrika fanompona izy ireny. Fa ny tena fanompontsika dia ho an'i Jesosy. Noho izany ny valisoantsika izany dia avy amin'ny Kristy amin'ny fiaviany. Raha miasa eo ambany fahefan'ny olona iray ianao raha miasa eo amin'izay zavatra nankinana ahoana moa izany tokony hampiaranao amin'ny torohevitra io, tokony asa ampahatokiana, tokony ny zavatra rehetra ataonao dia aoka ny voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva. Mampiseho fa izy ny tompo sy mpamonjy ary koa hitaona amin'ilay tompo izay indrindra izay mbola tsy mahalala ny mpamonjy mba handray azy eo amin'ny fiainany. Raha ny torohevitra ho an'ny tompo indray kosa dia ny tompo izy dia tsy maintsy manao toy izay ataon'ireo mpanompo ny kristianina aminy fa tsy handraona azy izy. Ary nahoana moa i Paoly manome torohevitra toy izany amin'ny tompo, zavatra roa lehibe. Ny tompo tsirairay manko dia manana tompo any an-danitra ambony ary isika rehetra izany ny tena marina dia samy mpanompo an'i Kristy. Ny tompo izany dia tokony hitondra ny mpanompony amin'ny fahamendrehana, amin'ny fitiavana ihany koa satria tsy misy mahasamihafa azy sy ny mpanompony eo anatrehan'Andriamanitra fa dia mitovy avokoa izy ireo. Ny an'ny fomba ahafahan'ny tompo sy ny andevo lehibe sy ny mpiasa ny miaraka miankoaka ao am-piangonana dia rehefa samy maneho fanajana eo amin'ny fifandraisana izay mifampitondra tahaka ny fitondran'i Jesosy tompo anazy izy ireo. Ety am-pamaranana raha dia ity lahatsoratra Madamo White ity no hoentsika maranana anazy, manao toy izao hoe antsoin'i Kristy hoe mpanompony isika raha manao izay andidiny antsika ary manana ny toerana ivelaran'ny hery miasa mangina sy misy azy ary asa ataony manokana ny tsirairay ary tsy hitaky mihoatra na latsaka amin'ny ambany indrindra toy ny any lehibe indrindra Andriamanitra no ny fanatanterahany fiantsoana azy ary tsy tompon'ny tenantsika isika, tonga mpanompon'i Kristy isika noho ny fahasoavany. Inoko fa iny lesona ina dia nitondra fahalalana sy zava-tsoa ho anao. Ny rina dia tena ahafahanao mampiatra azy ireny. Angataka amin'ny fanahy masina isika mba hampatsiahany koa an'ireny lesona ireny mba ahafahantsika miova ary mba ho hitantaratra eo amin'ny fiainantsika tokoa ny fitiavan'i Kristy. Vavaka isika ary Andriamanitra tsara ny an-danitra mbola fifaliana ho anay tokoa ny mandray anao sy mandray ireo teninao. Atom-pahalala metehizainao amin'ny tokantrano tsirairay avy izay manjohy sy manaraka izao fandarana izao. Aza atao zava-mandalo fotsiny ihany ho ren'ny sofina sy hitan'ny maso an'izao. Fa aoka tompo ao ny fanahinao masina ho ao amin'izy ireo amin'izao ankehitriny izao ary koa amboly zava-tsoa mandrakariva. Na ny fitiavanao, na ny filaminanao anivon'ny tokantrano, na ny fahamasinanao dia aoka tompo hanjaka eo amin'ny tontolo rehetra misy azy. Tononona sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.